Ino vaovao malaza Toliara, ino ndray zavatra mandalo any Toliara ao mahaboboka commune SAKARAHA. Raha von'olona tao mahaboboka commune SAKARAHA, izany no vaovao malaza, izany no vaovao mandalo any Toliara amin'ny faritra mahaboboka commune SAKARAHA. Raha tsy ahivina moa ny tantara dia nisy tovolahy anankiray izay hiasa tany amin'ny barakata teo tsy analoka ka nihentina tany mahaboboka tamin'ny toerana iasany izy no tsy hita tampoka ny nanjavonany ity tovolahy ity ka dia voarohirohy ilay mpampiasa azy tamin'izany fotoana izany hoe namono an'ity tovolahy ity. Fa ny tena nahagaga ny maro dia izao trangan-javatra miseho izao, roa taona taty AORINA izay niheverana fa nandevena azy dia hita sy tonga tao mahaboboka commune SAKARAHA ilay tovolahy izay nolazaina fa efa maty nisy namono, ary ilay tovolahy nisy namono izay nolazaina tamin'izany fotoana zany izay nandotona ny mpampiasa azy sy ny fianakavianany barakata tao Toliara ao tsy analoka. Gaga ny maro, ao ny mieritreritra hoe angatra ve ity, ao ny mieritreritra hoe ino marina ny zava-miseho nga tsy naty ve ilay tovolahy. Ny sasany moa nieritreritra hoe sa hoe nitsangako velona, sa hoe naty mifoha ilay tovolahy. Dia nametra-panontaniana ny maro raha araka ny fahitan'ny maro azy tao amin'ny tanàna moa dia teo amin'ny 24 Desambra 2024 no nivoahany ilay tovolahy tao mahaboboka commune SAKARAHA. Tamin'izany fotoana zany moa tamin'io fotoana izay tena nalazany io tovolahy io naty ka nilazany refa hoe nodimandry dia nalaza tamin'izany ilay tovolahy fa hoe nalana maso sy taova ary tena nahavoarohirohy ny mpampiasa azy tamin'izany fotoana izany. Gaga nefa nirehetra fa ny 24 Desambra 2024 lasa teo dia tonga tao mahaboboka ilay tovolahy nolazaina fa hoe nalana maso sy taova ka rehefa nahita ilay tovolahy ilay mpampiasa azy dia nitondra izy teo amin'ny ray aman-dreniny ilay tovolahy. Raha ny fantatra moa dia efa nitondra faty izay hita tany ambanivohitra mahaboboka tany ireto fianakavianan'ity tovolahy ity ary efa nalevina tany an-tanindrazany ambanivohitra commune Soahazo ilay tovolahy. Amin'ny olo maro moa dia tsy maintsy misy foana ny manana ny fanehoan-kevitra hafa kely amin'ny trangan-javatra izay miseho, na inona ny trangan-javatra miseho eo, na fahoriana na fifaliana eny na gadra aza. Fa misy olona anankiray niteny hoe velona tokoa Jesosy satria 24 Desambra 2024 no nahitana azy dia novelominy Jesosy izy amin'io hidirany andro 25 Desambra io. Ao koa ny sasany miteny hoe tena mahafinaritra ary misaotra an Jesosy no nanampiany any fianakaviany fa mbola hita velona indray ny havana izay efa nafony sy i havana izay no heveriny fa efa maty. Fa saingy kosa tsy ho vita moramora am'izao kosa ty tantara ity ho an'ireo izay voahendrikendrika namono azy hoy ny fanehoan-kevitra ny sasany. Ao koa ny milaza fa hoe tokony samborina ho ilay tovolahy ary tokony hatolotra ny fitsarana. Ny sasany kosa misy miteny hoe tena mendrika amin'io tarehin'ny tovolahy mihitsy ny hoe maty ary nitsangana indray. Hozizy ery zalahy maneho ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny komantera mahita an'io trangan-javatra io. Tsy maheva nitsangana tamin'ny maty tokony mba bogobogosina nahaky Jesosy Kristy io hoy ny sasany manohitra ny hevitry ny olona anankiray. Resaka ary tena miteraka resabe tokoa ity tovolahy ity satria efa nolazaina fa maty nefa hitantampoka niseho tao amin'ny tanàna ohatrany hoe nitsangana amin'ny maty, ohatrany hoe maty mifoha izany raha ny fahitana izy araky ny vaovao nandalo satria olona efa maty nefa hitantampoka teo no eo. Ny sasany manoloana an'izany ihany koa dia maneho ny hevitra ka manao hoe koa za tamin'ny plasin'le patron dia toriko agny ro taia izy tagnatin'ny 2 taona izay tsy nipoitra, tsy hay na tsy kombakombandreo la famille fa zaigny andatoagna lesefo niasany. Ny olona rehetrarehetra moa dia samy afaka mamoaka ny fanehoan-keviny fa kosa izay victime sy izay voahendrikendrika no mahay izay décision ho atany ary harahantsika eo ihany ny tohin'izay fa tsy hipetraka amin'ny toerany mpitsara isika ary tsy mananjony hitsaratsara olona fahatany ihany koa fa harahantsika eo ihany ny tohiny ity raharaha ity fa tsara ho marihina fotsiny dia tezitra no sady sorena ireo nolazaina fa namono an'ity tovolahy ity
kanefa izy zao velona izao. Handrasantsika moa nitohiny ity raharaha ity satria somary mahagagagaga ihany tokoa raha ity tranganjavatra ity. Taiza marina moa ilay tovolahy nandritrany izay ro taona lasa izay no tsy misy nahita ary tsy misy natsikagatra azy ka dia izao izy mipoitra izao sa hoe mystère be sa hoe tsy ambaratelo be sa hoe zava-miafina tokoa ity tranganjavatra ity. Fa harantsika eo ihany niton'izay tompoko lasy tompoko vavy koa dia mankasitraka antsika rehetra navitany hainy video hatramin'ny farany ary ety ampamaranina ihany koa dia intaniko ianareo hiabone ny chaîne ary asio like ny video, aza adino ihany koa ny mametraka ny commentaire. Fa ho an'izay efa niabone dia mankasitraka tompoko tsy voavaly raha nasoa vitanareo fa Andriamanitra manankarim-pahasoavana ny hamaly azy araky ny habenindrafony ary hovaliana isak'izay toetoetra. Zay fa veloma vetivety fa tsy hoe akory hoe veloma mandrakizay fa gaby hoe bye bye, ciao ciao.